sy lara-pamehana ny famerenana faran'izay aingana ny filaminam-bahoaka sy ny fanarenana amin'ny laoniny ny fiainam-pirenena fa indrindra mba iaina ao anatin'ny fitoniana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Noho izany dia lara-pamehana ankehitriny ny ahafahana manamafy izany filaminam-bahoaka izany indrindra miaro ny vahoaka sy ny fananany ary indrindra ny famitrahana ny tany tandalana. Ny tolo-kevitry ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andininy voalohany, tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta amin'ny maha ministry ny folo anday ny général de division dia Ramasinjaka Manantsoa Rakotoarvelo. Tendrena ho ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Randriambelo Mandimbiniaina. Tendrena ho ministre délégué misahana ny gendarmerie pirenena ny général de corps d'armée Rakotondrazaka Andria Tsarafara Andria Mitovy. Zavatra raha mba tiako resahana voalohany mikasika an'ilay aiza ny mpiarana zon'olombelona satria tena saroboary tena tsy sara raha inatsiny hoe ny fanitekotana zon'olombelona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ataon'ireto mpampahory sy mpamoritra ireto. Faharoa dia misaotra betsaka ilay vahiny teo amin'ny KONTV teo satria nampisokatra ny maso malagasy ilay amin'ny tantara indrindra fa amin'ny kolontsaina ihany koa. Ny fahatelo dia mikasika an'izay momba ny kolontsaina malagasy izay. Ny saina manana sainam-pirenena tsika nahadrain'ny filoham-pirenena izay izany sainam-pirenentsika izany fampiana ny tondrany misy fotoana izay tena mampalahelo fa mitsongoloka ny sainam-pirenena manana zavatra izany angambany ianareo amin'ny any aman-dera. Dia faharoa amin'ny firenena koa dia ny hira-pirenena. Dia fantatsika tsara hono nataon'ny fitaovam-pirenena mikasika ny hira-pirenena raha teny amin'ny sekoly teny amin'ny ankizy mpianatra izy. Anantsika koa amin'izany arsiva izany. Ary fahatelo dia ny tenim-pirenena izay tena voahitakitaka tanteraka ka tena potika izany maha-pirenena antsika. Izy ihany izany manongana ny tena satria ny maha-malagasy mihitsy no potehana. Koa dia miantso ny vahoaka malagasy efa tena alohalika andambary rehefa tsy mety intsony sady miantso atsika hiara-entana anohy ny tolona ary alova izao rafitra nikatiko izao soratoko. Mankasiraka anao ihany koa. Eto izany radiniantsika nge teneny namantsika teo hoe rafitra fa azo heverina ihany koa fa na misy rafitra tonga lafatra na mbola rafitra napetraka Barack Obama raha no entiny eto Madagasikara ka raha mbola Ingandry Matoa Andry Rajoelina no hitantana an'izany atao hoe fanatanterahana an'izany rafitra zany tia eto tia sy ny voamasoko tia sy ny volondohako fa ngamba dia tsy androso mihitsy Madagasikara tiana ombara ao anatin'izany betsaka neny karazana rafitra eto Madagasikara voay dia sotominy ty roara rehetrarehetra ireo resaka lalàna rehetrarehetra be dia be nge ny lalàna amin'ny feto mba miteny fotsiny azo ohatra hoe ny fanokafana fanadihadiana raha vao raha mahatontonona manodidina ny mpitondra aiza ho aiza amin'izao fotoana izao resaka zao tsika ny Boeing 777 amin'izany fotoana izao miteny fotsiny mpitondra hoe tsy nahalala ninina ny tsy namany aho dia afaka fotsiny ny hafa maina dia mangingina eo ny raharaha fa zany nge tokony misy fanadihadiana mandeha ao anatiny io tsy tokony borikena fotsiny resaka hoe ay teo amin'ny ministry ny fitaterana ny olana dia tatry amin'ny talehan'ny inona moa izy ty ACM dia nijanona teo vita kabary fa tokony roso makany amin'ny fitondrana aty ary ampitarika ihany koa ilay izy zay le hoe azo heverina mety isy ny rafitra indro kely fa ambony zavatra rehetrarehetra dia ny mpitondra fanjakana mihitsy lay Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy no tena olana fototra sy fototr'olana eto Madagasikara. Raha isika ny antso manaraka miarabanao dia ahoana fandehana? Masona mbola miverina ndao ary zavatra tiako tenenina aloha fa mambe hafatra kely na hoe amin'ny FFKM ohatra mampieritreritra ihany zavatra ataon'ny FFKM ohatra nareo nandeha tany efa fantatrareo le fitakian'le vahoaka TV amin'ny ilana le fitakian'ny tanora hoe ny fialana nareo nefa nandeha tany tokony teny nareo hoe problème nge Andriamatoa filohan'ny TGV dia ny fialanao ny takian'ny olona
fa tsy misy an'izany hoe fanaovana iny amin'ny CCI vaty zany tsy zany mitakin'ny olona fa mifelaniny mitakin'ny olona ka tokony ny FFKM tokony nasanteny hoe zay tsy dinika aminao mihoatra amin'ny hoe fialanao ihany mitakin'ny olona iny akanjo fa le FFKM zany lasa ohatrany hoe manaiky izay tenen'ny Andry Rajoelina mitambatambazana eny tamin'ny hetsika fotsy ange ny Andry Rajoelina mitambatambazana mihitsy anao dinika fa moa hoe izy tonga tamin'ireny hetsika fotsy ireny tsy tonga nihitra zay tiany ihany nataony dia ankehitriny izy rehefa tery dia milasa izy mitady hevitra hoe tena hoe hamonoan'ilay tolona ka eto azy miteny aminao FFKM za miantso amin'ny anina tsy ny FFKM foany tsy tiany fa le fomba mitondran'ny FFKM n'le fanelalenana na tsy mety ka amiko za kosa dia mampitandrina anareo le sasany kosa aza misy mandeha eny amin'ny CCI vaty zany satria tsy izany tsony no ilaina fa fialany le amin'ny TGV eo fitondrana ka tsy hoe tsika mandaa inona moa ny fampararana ataon'ny FFKM tsy izay le izy fa tsy izay ny takitika hoe fanaovana famelan-kely koa izy tsy izay ny takitika fa fialany ka za eto dia miteny aminareo mpanao politika sy ireo société civile namana sy ny sisa zay dia miteny hitanay vahoaka hoe izy avy zao nefa nandeha teny tamin'le fampetona dia mbola vita koa iza koa zany no andeha eny amin'izany famelan-keloka sy ihany zany amiko aloha tsy ilay izany fampialany ny zava-dehibe faharoa mahakasika le volamenan'ny mpitandron'ny filaminana dia ireo tsara fa mibory sy ny mpianatra eny akato raha le pankarta mety an'le mpianatra teny akato hoe 22 000 ariary fa ny mpitandron'ny filaminana mpamono vahoaka lasa mahazo 500 000 ariary dia izany ve dia mbola eritreritra ihany ve tsika mpianatry ny université fa dia mbola iova amin'izany toetra amin'izany ve io rangahy io fa tsika mpianatry université anisan'ny olona manan-tsaina matonareo mianatra eny dia le hoe eny ambo-tsaina dia ambony zany ny sainareo dia noho izany tokony eritreritra nareo hoe tsy iova mihitsy io rangahy io satria maramila mpamorotra vahoaka zandarima mpamorotra vahoaka lasa mahazo vola noho le olona mianatra eny ambo-tsaina zay ho avy firenena raha tsy zay mankasitraka anao ihany koa tenan'izay hoe FFKM zay ianao fa nisan'ny mpitandrina FJKM sasany zao dia naneo fanambarana ny amin'ny hoe amin'ny maha-olo-pirenena azy ireo ihany koa sady maha-olo-pirenena azy fa tsy amin'ny anaran'ny FJKM ireo mpitandrana sasany ireo anefa fa ny eo anivon'ny fiangonana kosa nefa nangataka an'izay hoe fanadihadiana ny amin'ny fampiasa-kery mitranga amin'izao fotoana izao sy ireo atao hoe manameloka ihany koa sady manameloka ihany koa ny ataon'ny mpitandron'ny filaminana dia miompi-petateraka ao anatin'izay hoe fitakiana ataon'ireo akolafikery sy ny olon-tsotra amin'izao fotoana izao ihany koa tsy mavaolana ny fanendrena prime ministre ho iatrany izy ireo raha ny fangatah sy ny hoe fananganana gouvernemanta vaovao ary mila voaka ireo tanora voasambotra noho ny resaka hoe faneho-kevitra moa zany tamin'ity raha ity etsika ny leo délestage ity mila petraka ihany koa ray aman-dreny ny sady mpamahaolana ihany koa ny FFKM ity teny anankiray eto ambany ity ny amin'ny hoe mila petraka ho ray aman-dreny mpamahaolana ny FFKM io mifampitoy amin'ilay resakitsika teo hoe rafitra zany hoe na misy rafitra fahazato faharivo tonga lafatra sanketoalina aza omena n'ity fitondrany ity tsy mandrosona ovinanoviana satria ny lohany mihitsy ny efa tsy hoany amin'ilay rafitra vaovao sy ny fampandrosona ny Madagasikara eto zany zao hoe FFKM nisan'ny ray aman-dreny mampianatra sy manoro azy manolo-kevitra mandrakariva fa ny didohany ihany no ataony na miteny aza zany ny FFKM no ampilamy mandrarazy inga tsy nisy nafantatra zay dinga atao mbadika nyreny hoe fionana miaraka tamin'ny filoham-pirenena reny fa io zany le izy hoe mila petraka ho ray aman-dreny zany hoe tsy napetraka ho ray aman-dreny mihitsy tsy manaiky ho anarina ilay mpitondra dia zay mahatonga antsika miteny eto hoe tsy lay rafitra mihitsy zany raha fizohinany raharahatra eto ny tena olana fa lay mpitondra mihitsy ny tena olana tena fototrolana sy mitondra olana eto amin'ity Madagasikara malala atsika ity miarabanao toko dia ahoana fandehany miarabanao dia ahoana fandehany ao avy ety Manongary any ndao ary za tsisy sarotra be nama miantso anareo
Vety mananjara moa zany ny efa nehoakevitry miala ihany rangara zela. Mbola ao ianao a? Mankasitraka anao ihany koa. Ny OGM ihany koa dia mandefa fanambarana atao amin'ny page Facebook-ny ato a fampitam-baovao fanasana moa zany dia manasa ny mpanao gazety ihany koa ny filoham-pirenena hono hoe andray anjara ao anatin'izay atao hoe fihaonana izay mampalahelo anie raha tsy voadona ve zany tsy mahalala manao zavatra aza donona fa ny omby ingeny raha tsy karavasina tsy mahalala an'izay alehany na aviana havanany fa nahoana antsika olombelona manatsaina no miandry voadona zay ve aloha hoe aza miandry kapo ka zay vao mba hibepaka miarabanao e dia ahoana mifandehany Ahoana fandehany ay somary ahena aloha fa onjapeo ao ahena aloha le onjapeo namako azafady indrindra ao zay ihany mifantatra ary zava-dehibe zay andreo olona mpanoana menaro alina sy ray alina sy telo alina reo zay miala miaraka aminy koa reo iny ary mankasitraka anao ihany koa somary ahenantsika ilay onjapeo fa misy an'iny larisaina iny a dia makarary ny sofintsika tsy ahitany izay fandehany iny rehefa le maneno mafy dia mafy iny fa miketrona daholo ny ray trano miaraba tompoko dia ahoana fandehany nahoana re tompoko salama tsara iza le miantso ao avy aty alakamisy tena mampalahelo be tompoko ny zava-misy satria ny filoham-pirenena dia olona tia tena tsy mba mena vahoaka fa avy aty ny atao foana no atao na inona fitaraina vahoaka dia tsy sirarahiny aza mihitsy izy no mipaika an'ireo gendarme sososy ireo amona ny vahoaka hatramin'ny zazamena vava ka hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra ka hatramin'ny inona ampitondraina kilema vonoina ampijaliana sy ny sisa ohatran'ireny tsy manana zanaka sy tsy manana anababy sy ny sisa ireny le rangahy io tena mamenatra mihitsy ny zavatra ataony tsy mba malala menatra ny filoham-pirenena sasany tena ratsy toetra be tena mampalahelo be ny toe-tsainy vetivety dia manangana gouvernemanta zay tsy tena lan'izany fa ny fialana iny zava-dehibe aminay mialy rajoel zay mialy rajoel mankasitraka anao ihany koa asa angamba ny lehilahy izy raha mbola tafajoro ao anatin'ireny fivorimbe iraisam-pirenena ireny ka masaha mijoro fa angamba vao mijoro dia efa raikitra nitondromolotro ny filoha-pirenena maneran'izao tontolo izao hoe io le nanapoaka lacrymogène nahafaty zaza maro isa nahafaty tanora maro be na mpitondra takaitrano vahoaka tao aminy zany ane reto dia tena mampisitro-belona sy mahamenatra zany kanefa dia sahany ve mbola hiatrika an'izany miaraba tompoko dia ahoana fandehany mariny zany mitondra takaitra mihitsy koa dia ahoana fandehany afaka miresaka avy hatrany ianao allo mahaenao anao tsara dia ahoana fandehany eny tompoko izy indrindra malala fa tia manjakandrina ihany miaraba ny malala dia ahoana fandehany eo manjakandrinao mba ahoana hono ty fetsy filoha-pirenena rajoeliny ty raha tena mandinga zany tika vahoaka malagasy efa mafy ihany io mafy io satria nahoana alainy daholo ny arenatika eto Madagasikara dia oety neny dibay dia mba ahoana indray io manangana gouverne io premier ministre io amin'izay avy any amin'ny tafika indray dia anery ny vahoaka anapoitra vahoaka malagasy aiza aiza ny fihetsika malagasy amin'izany zavatra rehetrarehetra zany ary ny FFKM tsy tokony fampiresaka amin'io fa hatramin'izay ne io tsy nihainao tsika tsy FFKM io tsy nihainy vahoaka io fa min'io fanangona karena dia oetinaina dibay dia manandratra ny zanazy sy ny fianakaviany dia zay ny anazy ny fitondrana fa ny sanany olona tsika zany tokony hotohizana foana dia mitikany mialy tika raha itsika zay gouvernementany any fa miala fa raha ohatra ka misy olona ka hiaraka anazy amin'ny gouvernementany io dia efa hamadika Madagasikara fa tsika ena efa lafy Madagasikara aoka ho an'ny manam-panahy rehetrarehetra zany fiterena zany mbo amiandenisika malagasy mbo amandenisika malagasy fa efa andevoziny io hatramin'ny farany zay ihany ny azo ambara tomboko fa misaotra indrindra mankasitraka anao ihany koa mankasitraka anao isaorako ianao
mpandrosotsika hatrany antso manaraka amin'izao fotoana izao moa dia raikitra ny tositosika gorisaka eria amin'ny aparbe eria fanosehana ireo atao hoe mpianatra ompitsabo izay ataon'ny mpitandro ny filaminana eny manodidina ny anosy aparbe eny amin'izao fotoana izao a dia mijery ilay izy dia hoy aho hoe ilay fiarovana ve ny lava sa ny fahatakaran'ny fisainana sa ahoana ary mpitandro ny filaminana satria nofo aman-drano mifanosika aminareo fa ny ataon'ny mpitandro ny filaminana kosa miaraka amin'ilay fiarovana vy iny izy iny ane manoloana ny atao hoe ambana mafy toy ny torabato ny tifitra izay ny tokony ilanareo an'iny fa raha mbola olombelona nofo aman-dra inona moa ny tokony mampiasaina an'ireny ary dia tena mikiry biby ery mihitsy asesika tena manesika ao anatin'izany manosika dia manosika asa melemele tsy misy taky ty fa raha etsy efa niraisina omaly asa na tonga tany an-trano ve reny 5 etsy fa tsy raha etsy azafady 5 dia etsy mipetraka zay le hoe 5 etsy miarabanao dia ahoana ny fandehany miaraba tompoko salama tsara ihany lefa niantso teo ia dia mahoana ny vaovao fianaratsoa ao ny eto aloha zany mbola azolazainy hoe milamindamina aloha ny hevitra tiana hoaposaka indray zany dia zao anome ohatra anankiroa aty raha traka no tadiavin'le vahoaka bozaka manahitra anomen'le filoham-pirenena raha vary no ilaina fasika sy vatokely no ameny ohatra faharoa raisiko raha ataontsika hoe idada le rajoel dia ny vola ameny any mama no tsy ampy fa aviliny any amin'ny lalakafa le vola karamany dia mama milazaina tsy mahay mitatana dia roasy ny mama dia soloany vaovao na mama hafa indray dia nefa le mama hafa taony eo mbola ravavin'le mama na ataontsika hoe ravavin'le mama teo taloha teo ihany zany hoe amin'le fitenenana hoe totozaviny le kisisy ny afatra farany tiako ataina mba mitodika kely amin'ny FFKM fa efa maro izay krizy nandalovana teto Madagasikara izay nanomboka tany amin'ny 91 mandra-pahatonga amintsika amin'ny teny izao so dia verimberina foana ty krizy ty tokony mahay mijery vahaolana tsara ampanajana no ito tapaka avy any aminao zay afaka miverina miantso eo hatrany ianao a amin'izao fotoana izao ihany koa dia tena azo lazaina aloha hoe mandringa ny sehatra rehetrarehetra no ity fitondran'ity avokoa zany rehetrarehetra zany miarabanao tompoko dia ahoana ny fandehany ndao ary dia ahoana ny fandehany miangavy miongana teo fanjakana desina koa no zandaro no fa tena mamono vahoaka tora tompoko maka sitraka atsika avy any fianaratsoa avana zay le hoe tsy mba hoakilan'ny vahoaka fa le mpamono vahoaka zay ve zany ny antony nanovana fianianana fa raha izany no isy angamba na matsonareo raha tsy nisy ny jery teny ihanonareo dia efa niferan'ny vahoaka